Kafahoanetindresika amin'izao alin'ny alahady fa 7 ny volana febroary izao manatra ny arapa tompolasy tompovary manasanao hanaraka farany izao fandarantsika izao ety am-piandroana dia mametraka ny fialantsiny aminao noho ny fahatarana amin'izao fanomboantsika izao ny antony fikarakarana maro isan-karazany moa no anton'izay hialana tsiny indray dia mbola hafaly anefizay manasanao hanaraka farany ireo vaovao amin'ity andro an'ity. Miarabanao mbola miarabany koa tsika rehetra ampanaraka ny fandarana baolina kitra vetrany no itsika manomboka ny fotoana amin'ity ariva ity samy niatrika lalao iraisam-pirenena ny solitena malagasy teo amin'ny fanarana afrikanina tamin'ity no farany herinandro ity ny Adema tany Angola ny TCOB kosa nandray ny Swazilandy tany amin'ny Kianjarabe Mananjara. Samy resy daholo mofo ny ekipa malagasy tamin'izany ny AS Adema niotrika tamin'ny isa 4-0 ny TCOB kosa dia resy tany an-tany ny hita amin'ny isa 2-0. Faharesena avokoa no azon'ireo ekipa roa solitenan'ny Madagasikara amin'ny fifanitsanana afrikanina. Ho an'ny fiadina tompon-daka ho an'ny Santarika aloha dia lavy ny ekipan'ny Deportivo Primeiro de Agosto avy any Angola tany an-tany tamin'ny isa 4-2 ny ekipan'ny AS Adema ny Asabotsy hariva teo. Efa nitarika tamin'ny isa 3 ny tompo-tanàna tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Teo amin'ny fidirana faharoa kosa dia niezaka nametsika ny AS Adema nisy ny penalty izay azony malagasy ka tafiditry Bob Samatsara. Mostra a marca da grande penalidade. Ninguém reclama, mas eu preciso ver novamente a jogada porque fiquei nitidamente com a impressão de que não há falta naquela jogada. Eu fico com esta impressão, mesmo depois de ver o segundo movimento, já em movimento lento, fico com esta impressão. E nota zona curiosa é que ninguém, mesmo no banco da equipa do 1º de agosto, ninguém levantou-se para reclamar, mesmo entre os jogadores também, não houve um grande coro de reclamações. Vamos à execução do castigo máximo. Está aí, bateu e o golo. Este golo, Raimundo, já tinhas te referido muito em relação a este golo. Este golo diz tudo, ou seja, 2-0 é suficiente para o Adema passar a eliminatória. Pois, é o tal gol que eu referia-me que... Mbola nampiny ny A6 indray izany taorianan'io nanomboka nangina ary sy teo ny mpijery tao amin'ny stade national du Kamama tao Luanda satria dia tsy napozin'izy ireo ny fanoherana ataon'ny AS Adema. Nisy tampoka nefa ny baolina fa efatra tafiditra zareo atany amin'ny minitra 10 tsy iravan'ny lalao ka dia nahavelom-bolo indray. Tamin'ny ankapobeny dia nampiseho endry dalao nahafinaritra ny irakirakisan'ny lohalarana malagasy tokony isy kosa ny fanamboarana eo amin'ny fiarovan-tena raha te azo fandresena amin'ny lalao miverina tao Etsimamasina afaka tapa-bolana. Toraka izany ihany koa dia resy ny ekipan'ny Mbamban'ny Highlanders FC avy any Swaziland tamin'ny isa 2-0 tao amin'ny Kianjarabe Mananjara Mahajanga ny ekipan'ny TCOB ny solitenan'ny Madagasikara amin'ny fiadinan'ny amboara. Ny vahiny no nanokatra ny isa tamin'ny minitra 420 no sahalainy izy koa anefa izany mialohan'ny fialan-tsasatra. Tsy mbola nanaiky ihany koa ny mpilalao Mbamban'ny Highlanders FC raha tsy natafiditra ny baolina faharoa nitondra ny fandresena ho azy ireo teo amin'ny minitra 450. Sarotsatra ho an'ny TCO araka izany anarina iny faharesena teto an-tanindrazana iny amin'ny lalao miverina tao any Swaziland. Mbola azo atao tsara kosa nefa ny mahazo fandresena raha tiana ho tafita amin'ny dingana manaraka ho an'ireto ekipa roa ireto.